misy fanehoan-kevitra raha isoko indramiko ty fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka Roland Ratsiraky ty efa ho fito taona zao Rajoelina no mitondra hoy izy potika daholo ny lalam-pirenena rehetra RN2 ohatra ny RN7 RN7 zany de tena sakara toliary tena enjana be am'izao ny RN4 majanga ankoatran'ilay ataontsika hoe fisiany loza matetika ihany koa amin'ny RN4 iny maromaro tatoato zay ny RN5 ihany koa de mametraka izy eto hoe naoviana rehefa tsy hita ilay ataontsika hoe finiavana sy ny vahaolana ananana de tsy hisy fivoarana eto satria de niteneniny hoe naovaina matetika aza ny ministra tsy miova io satria ny lahara-pahamehana mihitsy no tsy fantatry ny fitondrana tsy ministra zany no olana raha zay lafin-javatra zay fa ilay lahara-pahamehana mihitsy no tsy fantatry ny mpitondra fanjakana malagasy eto eo anatrehany ianao ampanao gazety sy ny vahoaka ty atsimo ray manontolo dia mamerina ny velirana tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany raha fa tsy vidy zany RN13 zany raha tsy vidy zany RN13 zany tsy manao politika etsony raha tsy vidy zany RN13 zany tsy manao politika etsony velirano ataoko amboakana atsimo ary tondra fampandrosona ty atsimo fa tsy maintsy sotaitsika ary vita tsy hoela ary anomboka tsy hoela amin'ny herintaona voalohany taona ho avy zao dia anomboka izany RN13 zany afaka matoky ianao zany afaka manateny ny vahoaka aty atsimo rehetrarehetra fa ovitaitsika ary oamboaritsika izany RN13 zany voalohany taona ho avy zao dia anomboka izany RN13 zany Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, petit mythomane. Alohan'ny farany taona dia anomboka ny RN13 mampanohy ny Andombomea voalohany taona ho avy zao dia anomboka izany RN13 zany alohan'ny farany taona dia anomboka ny RN13 resantsika teo de ity resaka fahatapahan-jiro ty olan'ny délestage iainantsika isanandro ity ato moa zany zao de misy fanehoan-kevitra raha isoko indramiko ty fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka Roland Ratsiraky ty eo mpendrasana ny antso de sady miresadresaky ihany tsika afaka mandray antso isika ho antsika zay miditra mivantana efa ho fito taona zao Rajoelina no mitondra hoy izy potika daholo ny lalam-pirenena rehetra RN2 ohatra ny RN7 zany de tena sakara toliary tena enjana be am'izao ny RN4 majanga ankoatran'ilay ataontsika hoe fisiany loza matetika ihany koa amin'ny RN4 iny maromaro tatoato zay ny RN5 ihany koa de mametraka izy eto hoe naoviana rehefa tsy hita ilay ataontsika hoe finiavana sy ny vahaolana ananana de tsy hisy fivoarana eto satria de niteneniny hoe naovaina matetika aza ny ministra tsy miova io satria ny lahara-pahamehana mihitsy no tsy fantatry ny fitondrana tsy ministra zany no olana raha zay lafin-javatra zay fa ilay lahara-pahamehana mihitsy no tsy fantatry ny mpitondra fanjakana malagasy jerotsika ny ohatra ny raisitsika teo ilay fahatapahan-jiro aiza ny lahara-pahamehana ny amahany olona ny délestage ve sa ilay téléférika nanome ohatra moa Marjona teo hoe 4 litatra isan'andro ny gazoil laniny io téléférika zay mbola mandeha amin'ny ampahany amin'ny ora vitsivitsy am'izao fotoana izao izany ve no lahara-pahamehana sa ny famahana ny olona ny fahatapahan-jiro izay misy fiantraikany any amin'ny fiainan'ny isa-tokantrano
antony ilazana hoe tsy fantatry ny mpitondra ny tena lahara-pahamehana. Naneo ihany koa i Roland Ratsiraka ato hoe 500,000 ariary mahery no efa lany amin'ny autoroute 20 kilometatra miampy Remblay, zany hoe le fanitofatany zany. Kanefa ny RN2 mamelona antsika malagasy potika tanteraka, ny RN5 ny RN7 araka ny tanysantsika teo, ny RN4 sy ny sisa ireny lalana ireny izay mamelona ataontsika hoe lalandra mamelona ny toe-karena malagasy potika avokoa. Ny lahara-pahamehana de adinto tanteraka eo anatrehan'izany satria de raha ohatra ka ny autoroute zany ny azakazahana izay andanina 500,000 ariary am'izao fotoana zao mahery nanaovana an'ilay 20 kilometatra sy ny Remblay misy am'izao fotoana zao io zany raha izay ve no nanatsarana ny lalam-pirenena faharoa, tsy efa mba milamindamina aloha ny lalam-pirenena anankiray. De io no mampamitra-pantanina ary izay no antony ilazana hoe tsy fantatry ny mpitondra izay lahara-pahamehana izay. Ny banky iraisam-pirenena hoy izy am'izao fotoana zao no lasa mikojakoja ny lalana eto amintsika, ny jiro, ny rano, ny fampianarana efa tsy milamina, tsy hitadiavana vahaolana, tsy hitadiavana vahaolana reny. Efa 4 taona zay araka ny fantenen'ny teny aloha hoe efa 7 taona zao Rajoelina no nitondra, mbola tsy milamina ireo ny olan'ny jiro, ny olan'ny rano, ny olan'ny fahasalamana, ny resaka mahakasika ny sosialin'ny vahoaka rehetrarehetra mbola tafiditra ny atao anatin'izany ataontsika hoe olana goavan'izany am'izao fotoana zao. Ny teleferika zao ny kanja lazaina fa manara-penitra zay tsy azo anaovana lalao. Androany hariva moa ny bareno androany hariva amin'ny 7 ny bareno miatrika an'izany tsy tapaka aloha ny jiro androany manomboka amin'ny 7 eo zany de tsy tapaka ny herinaratra ka hatramy 7 mandritra ny atiny 2 fa aorian'izay eto sika mahita satria izana tsy ho tapahana iny satria miantraika any amin'ny ataontsika hoe fahefana angamba raha fahatako anazy satria tsy maintsy raha misy ny fahatapahana mety hitrotra ny vahoaka de ahina mafy ny toerany zany zavatra zany. De raha izany zavatra zany hainy mpitondra tsara ny manao an'io jiro tsy ho tapaka, indrindraindrindra moa rehefa andray vahiny zay sika de mipetraka zay lafin-javatra afaka miantso sika amin'ny alalan'ilay 38 14 882 24 fa io mpiandrasana zay antso izay maromaro ny faneho-kevitra, maromaro ihany koa ny ataontsika hoe misy mandefa SMS maneho hevitra ny anatin'ny tambazotra any ny Sambava hony tsy mahay mitantana ny fireneny zany. I Jocelyn avy any Sambava manafatra izy ato hoe mbola tsara nareo kolo Jocelyn Sambava ihany ka le Rajoelina neo tsy mahay mitantana fireneny zany. Zay ny faneho-keviny ato. Efa misy antso tafiditra raisitsika avy hatrany miaraba tompoko efa ao ianao efa tafiditra ianao efa miteny izy efa miteny raisiny ianao lasa ndray izy teo raisitsika ihany zay antso tafiditra manaraka arany le tellement izy numéro 038 14 882 24 38 14 882 24 zay no afaka iantsotsika na ny 32 12 888 19 zay mantsy nangatahany teo raha tsy diso hoe avereny tonony nandray mandeha. De afaka miditra miantso mivantana am'izay tsika ao anatin'ireo laharana finday roa samy hafa ireo. Salamakolo lafa tara iny inona tsara izy ty zavatra hafa angambany izy zany sady mamakimaky kely an'ilay
ary tena enjana le embouteillage ty resahany namana ato ty koa ary tena enjana be mihitsy ny embouteillage am'izao fotoana zao a indrindraindrindra amin'ny partiany ampasika sy anosy zato iny misy antso tafiditra miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao tsy mety navy any toliary a ka loloha fa mbola efa tafiditra ianao a mbola tsy mety tafiditra ny resaka fatapahan-jiro moa no tena resantsika eo io e izay fatapahan-jiro zay a de mampametrapa nytanina hoe inona no tsy andraisana fepetra zany a ka hamahana amin'ny ampahany amahana manontolo a izany fahatapahana izany satria de raha ny zavatra hita aloha satria mitombo ny mponina mitombo ny olona misitraka n'izany herinaratra zany de tokony hitombo mifandraika amin'izay ihany koa ny ataontsika hoe vokatry ny herinaratra vokariny ny zahana napetraka zany ataontsika hoe hametraka panneau solaire zany a de jereontsika ny any Mahajanga araky ny ohatra ny efa niraisiko teo fa maninona no nesorina sy nalaina teo ndray a izany zavatra zany maninona no mitombo andro manalina lay ora fahatapahany jiro a eto amintsika de noho izay ataontsika hoe tsy fahaizany ny mpitondra mijery zay tena lahara-pahamehan'ny vahoaka malagasy izay vola be tsy toko tsy foroana no laninina amina fotodrafitrasa hafa izay ataontsika hoe tsy mamaly ny filana fototra ho an'ny vahoaka tsy mamaly ny ataontsika hoe etaeta ny vahoaka hanampy azy amin'ny fanatsarana ny fari-piainany nisy fotoana tamin'ireny fotoana ireny a isaky ny mivahiny sy miresaka amin'ny fandarana manokana ny andratoelina de misy an'izany ataontsika hoe ary voaresaka foana eo efa tafiditra eny tompo miarapanao miala habantsika Kolo FM ary mitrogano anareo izay miasa ao eny tompo miay aty Betoliara zany de bagaga ao ny fahantrana toy zahay Toliara toy nda atao ny fahantra ny raha mahatseriky la misy marary tsy taboe ny fianakavia tsy atao depansy fa resaka i maty le olo mangalaky orkestra mangalaky toaky de igny visotoatoaky orkestra mba jangalary tampahy mbo tsy savatsy Ankazomanga fa magneno ro raha maneno zisky maraindray visotoatoaky mampianatsy vo mandamby karama amy trésor eo defa labotiky igny vonjeny tsy misy fandiniagny valy aminanaky ka zaho mba gaga ty fiaignanay Atoliara toy lela mahateriky hala tsy manjeky lidimboka tsy manjeky noho ny raha ataony fanjakana de tsy mba mahatapategna koa lay tsika olombelo tsirairay mba mangataka ao lay tsika Toliara mba derevo ny ankizy ampianaro ny ankizy fa laha tiampy ny éducation very tanteraky tsika retara tsika nan'izao agny amin'ny tsika 65 ans azy mahaleovatena fe angamba retara 45 ans ndraiky zao tsika atsy misy fampianarana ja miasarotsy andrakana fahita fa mavandy fitak'olo io hoe varimora fitaky io nagnino la baikoiny reo mpamarotsy vary aby grossiste reo amidiona mora le raha fa zahay mameno azy fa ty hoe rozy ro mamarokazy amy région amin'ino regny nefa alohany azahoany le maire gny varimora andesiny amy commune agny la sansaky gnazy ame any le mpitondra ao ambony zany 45 la tsy zay tsy sony avinay toy de 65 na 55 ho andesiny le maire ka laha hita andramby hotely zany manenky avao
de business deu matanjaky ka laha amiko la varimora tiany fanjakana atao mba hampitako gn'aky directany grossiste robaikoina hoe avily mora varitoy zahay mameno gny prix-nareo amizay iaby mamaritry varimora de miaina le olo zay lay gn'aky aloha amizao makasitraka ny avy any Toliary amin'izay sosikevitra de anatranatra ihany koa ho an'ny fiarahamonina iray manontolo tsy ho an'ny vahoaka ny Toliary ihany zany anatra izany satria de tranga misy manerana ny nosy izany zavatra izany indrindra moa ny ataontsika hoe fetifety zany mila mahay mitsinjo lavitra ihany koa eo anatrehan'izany eo ihany ny fifaliana azo atao tsisy manakana ny fifaliana fa mila mahay mijery ary ny tena zava-dehibe noresahan'ny teo ihany koa de ampianaro ny zaza raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko tompoko nareo mirahalahy hoe maraba nareo misaotra nareo amin'ny fandaharagny fa dia vatia Tamatavy nanay zany gnafatrafatrinay de mbola malahelo zahay avatia Tamatavy surtout faritry aminay ity Vereri ity fandriam-pahalemagna aminay ity de sisy milamagna amin'ny lonany tamin'ny herinandro igny zao faritry botanika igny de tondra basy misy gn'olo mandeha mandrava andro amin'ny fito tena mariny zay zavatra zay ary amin'ny andro akeo angamba ataosikany afatsy be gno zaza hiditra andekôly satria sahirana ary gn'olo amin'ny andro akeo zany natao nampidigniny vary 10 senjaby 10 fognany zany nampidignina amin'ny kapokany vary de hay zary ny fiainany zanak'olombelo ty surtout zahay aty Tamatavy mitaray misaotra tompo makasitraka anao hitambarany io aloha hatreto ny eto Antananarivo ihany koa de mitaraina satria de ankoatran'ny fahalafosan'ny fiainana tsy afaka miary ampilaminana raha tsy nitenentsika teo ihany afatsy raha tsy laza fa tsy lay ty olan'ny herinaratra sy ty fa ty antoka goavana no vokatra zany fahatapahan-jiro lavareny zany raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra lasa aloha misy antso manaraka mifanindry izy zany eny tompoko miaraba anao efa tafiditra anao salama tompoko manino mo mikasiky le resaka lalany tamin'ny firenena moa zany mba tianao apitainy eny tompoko de mikasiky le resaka mpangalatra koho mpangaro posy firona ho faty kadraina de mba firenena ahoany le mpanao afera mahafana fombolona tabatao reo te tena avena nzakazaka te ravaravana fotsiny amizao de tika popoka de mbo ahoana mahakasiky ndraiky misy lalana fevy fa misy zay mbo zavatra mampalahelo amle Madagasikara amizao fitolo andro satria mahazavana tsara misy zao mikolokolo efa amity firenena tity de tena hoe mifanana mikolokolo fa tsika zao zo firenena mpitondra ny zany zo miava mikolokolo tena mokatra de tena mokatra de afaka tereterepoka zany zao mikolokolo de mengy avakeo fokotany mikolokolo mengy manjapa tonga any ampitondra mbo manahika ny tompona ndraika maro samihafa zao mahakasiky an'izay zavatra de misoga betsaka kola makasitraka anao kolikoly aloaloha itsy ihany ny fomba fiteny ohatrany hoe kolikolo matsy ny heniko teo hitatsika am'izany fa misy an'izay fanavaka vahana izay amin'ny fampiarana ny lalàna satria de fanontaniana mipetraka ny azy teo hoe rehefa iza hiaran'izany lalàna zany rehefa iza de avela hanao izay asa ratsy fanao ndraitsika natso manaraka miaraba tompoko tompoko raha ko tao aty avinankirena any asa raha masonareo averina anao rabla le apariny kabarin'ny président tany Morizava tany Belfizirbiany iny le hoe ratsy ny lalana rehefa nitokana an'le iny tianarany le tribunal tany izy manaiky any angy izy fa ratsy le lalana manasitraka honorable mba averenao le kabariny iny sota betsaka
tompoko mankasitraka anao ary zay ny resantsika teo a ankoatran'ny RN zany lalam-pirenena moa ireny zany no manjo azy fa maika fa ny lalana any antsefatsefany any raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao efa tafiditra tsy miteny misy antso mifanindry maromaro de ny tsara rehefa misy antso tafiditra de miandry isika aloha atapitra n'ilay antso de azadino ihany koa ny miteny ny anarana sy ny toerana mba ahafantarany hoe izao ny zavatra misy any toerana ny nangatahany namantsika teo moa zany de lay kabary raha ireo kabary sy fampanantenana nomen'ny Andry Rajoelina mivoaka malagasy no verina mino fa na iray andro ary tsy ampy iainona azy 24 heures tsy ampy iainona hoe reto sy reto daholo ny zavatra voatanisa kanefa kosa rehefa averina ho resahana hoe ny aiza amin'ireo ny tanteraka de mety ho vetivety ny mitanisa hoe reto sy reto ny tanteraka ny tsy tanteraka ohatra ny fatapahan-jiro indray zany izy amin'izao fotoana izao raisitsika ny antso manaraka rehefa tafiditra miaraba tompoko miaraba tompoko aina batia Tanjombato tompoko Tanjombato kabesy inona kay tompoko ny tovotry ho azo avy amin'le izy de tena voamarina tokoa ve tompoko fa le atsika teto sa hoe politika fotsiny indray ve le izy de le resaka lalana aty Tanjombato zao tena tsisy lalana tsara zany tsony mino fa tsy eto any angamby fa mba mangataka ny firenena sy ny tompona andraikitra mba andraindraikitra amin'le izy fa mijaly zay mankasitraka tompoko mankasitraka anao amin'izay fanontaniana zay misy afaka mamaly ihany koa ny mpiaino eo anatrehan'izay hoe inona moa zany tena tombontsoa ny resaka lalana hitambarana io satria de potika sy simba avokoa ny lalana eto amintsika ary ireny nefa no avokavoky ny toe-karena malagasy rehefa ratsy ny lalana misy fiantraikany zany amin'ny asa fiarin'ny mponina misy fiantraikany zany amin'ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro satria de rehefa ambony ny frais de transport sy ny sisa maromaro ny mpanararoatra mampiakatra n'izany vidiny entana izany satria betsaka ny vola miala amin'ny fitaterana rehefa voavaha ireo olana lalan'ireo maromaro ny olana voavaha eo anatrehan'izay raisitsika ihany aloha ny antso manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao ihany tompoko maioena avy aty Toliara tompoko ihany tompoko fitaraina ny tompoko gna efa ty fanehoakesy zahay tomboko ny karakara taratasy fakasika passion zany izy satria dadanay zany ny mato-amperinasa fe asa tsy miaty mafanjikana le izy de nafa ny mato-amperinasa zay zany dadanay io de nafanahelo an'le patron io de namiany kinapsa zany namiany fisotrondronono de razo le fisotrondrono re dadanay zany de ny maty lafa ny maty an'le zany dadanay io de nandesany an-tanindrazina de sary misahirahira zahay fre zany andesana miakatra le Toliara ndraiky de telo taona tany zahay satria dadanay zany maty en 2014 le 2017 zahay vo niafy te Toliara de nanotinaina atao amin'ny kinapsa amizay zany le fikarakarana an'le passion de miteny amizay zareo hoe mamanaova ho izy fa vita mariage mamanay mbo tsy vita mariage de nametaka fanontania zahay hoe karaha ohatra ka afindraamizahay zanaka ve tsy mety ho izy zareo na ohatra fa natsangany dadanareo io nareo misy taratasy mazava eka ho izy zahay misy taratasy mazava fananganany dadanay io anay de nikarakarana amizay le avita taratasy de insino asanay ilanay directeur de nameny rosi zay zahay ilaonareo ho izy acte de décès acte autorité kalesetinareo mairie procuration oui de nivitanay aby ro avita taratasy reo tompoko de nalefa le dossier laha ohatsy zahay nalefa le dossier 17 mai de mipiliano ho izy nareo 17 juin anatin'ny taona raiky vo nivaly le taratasinay amizay koa lafa nivalibakany le izy de tena hita hoe taratasy sandoky fa tendray zenanao sonian'le taratasy tena tsy mazava mihitsy sokasaky ny samakiazy hoe ia nanao soniany raha toe le signe an'le kinisavony any tena tsy mazava le raiky kazy lafa tasy afara amizay zany zahay misy havanay nakasy Tananarivo de natampineina atao amin'ny tarsa fribe de natoro azy le dossier takapy zany photocopie le dossier de natoro amin'ny tarsa fribe kazy anda
misoratra amin'ny mpifandovan-tena hoe izy zavatra ty fa misoratra amin'ny olo hafa dia misoratra amin'ny olo hafa koa asan'ilay olona misoratra amin'ny misoratra amin'izao Georges tena tenaina zao fa tsy misoratra amin'ny azy fandoka volanareo gaga amin'izay tomboky izay gaga tena gaga hoe efa ino gn'antony dia ny tena amin'izay maro zareo zany ka namizy izy nareo tsy nanao réclamation tamin'ny fotoa io fomba akory mareo nanao réclamation kinafika toliara fa miteny hoe tsisy vaniny fa mampikaikandro izy nefa izahay nanontany namotipoty tao amin'izareo hoe azo karakarana ho izy dia rehefa nivady hoe mampikaikandro ka naminona tompoky lalana nasandreo hoe sakapandreo sy nitenenindreo aminay takandeleo nefa reo biro nivondena reo drala vola avokoa vao navita reo tondena ireo zahay fa midraly sahira maso babanay dia mangataky vahaolana zany tompoko ao solution makasiky ny dossier nay satria izy Georges Radena tenaina io dia mpisandoka fa tsy io ny tompon'le passion dadanay io ka izahay zanana ary marina tompo fa dadanay dia tsy nanao didy miafina satria fa resaky teo amin'ny autorité aby zany zavatra rehetra zany sady nanao didy miafina tsisy didy miafina tompoka la manakany babanay io tsisy fahaizanay no Georges Radena tanàna io misandoka ny passion babanay io zahay miaritsy ny mafy miaritsy nangita amin'ny babanay satria babanay io miaritsy ny accident teo am-perinasa sy fernesany patron io azy nanomezany azy passion dia maty koa izy dia nanontany zahay azo karakarana very sady tsy azo karakara azo fezitry zareo iny valibakany hoe maty paikandro iny niverikevana tantanarivo dia fe misoratra amin'ny olo hafa aizao aiza tomboky zavatra manahaka an'izany ka zay tomboky fitarainako avy aty toliara misaotra tomboky mankasitraka amin'ny fandraisanareo azy mankasitraka anao ao anatin'izany zavatra zany entany zany enjana be satria fisolokiny zany ary iny dia tena misy endrika fisolokina maro eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao efa tafiditra any anatin'izany raha goavana zany satria dia tena mino fa misy olona afaka an'ny sosokevitra afaka manampy ihany koa ao anatin'izany ireo avy any toliara ireo satria raha ohatra ka izany hoe tsy afaka hoe fa misy fanovana tsony moa reny sa manahoana mino fa misy tompona andraikitra afaka mamaly zany raha sika ny antso manaraka miaraba tompoko lalana olona saina dia naraba ny Marjona raba ny teknisianao nzaka va tena ansamba le miantso eny tompoko misy raha zany resaka voalohany hoe resaka hitanao hoe resaka accident tena bypass zany io raha fahazahoaka ty fitondrany ity zany dia ohatrany hoe lasa manao tsitsinina resaka fahafatesan'olona satria ohatrany namavain'izao le fahafatesan'olona amin'izao zany na ohatra hoe mamoan'olona zany dia re zany misazo le sin'olo zany misazo hoe volana roa taona vaintikatomoavy zay dia zany ve sazo farany ambony indrindry mitenen'le fahapapalara-mantoka amin'ny lalàna hoe vaintikatomoavy misazo farany ambony indrindry zany ohatrany hoe ohatrany manome vanka resaka hoe famonina olona tena olona ienatra ve dia tena tokony hoe 24 mois nefa presque ndaro olona mangaraka kely sianina ly ka zainao ray taona roa taona dia tonga dia mba tsy mety koa zany mba sy vasiny any le an'le olona na dia tena hoe gasy ary le finoa fatatra nefa tonga dia efa misy piqué be eo ambany avadiky le finoa atao an'izany le malagasy na mbola malagasy nareo jereo minem malagasy anareo fitondrana ny tiako teneny ho anareo fitsarana koa na ao zany ny tena mety be kolokolo nitady tsara olombelona nareo malagasy nareo milolontany nareo milololanitra fatadeo mbola ho avy koa ny andro hitsarainanareo tsara reo satria manao maizana ho mazavo nareo dia lasa mijaly le olona manana mirarina ny resaka fitsarana tena hoe tsisy idirako tena tsisy koren'olona tamin'le resaka fahafatesana tena bypass reny ka mifotsiny any fa tena mampalahelo kosa ny ohatrany lasa ohatrany hoe manana avantage be mihitsy le resaka le sinotsikarana amin'izao fotoana izao resaka hoe raha mamono zany dia ohatrany hoe tsisy dikany zany zay mba mankasitraka be anareo amin'ny kolofema e mankasitraka anao amin'izany ary maromaro ny olona mitovy hevitra na neo hevitra ihany koa moa nakasika iny tranga iny ary efa nisy fotoana nampiresana nanontaniana ihany koa ny fianakaviana sy ny zanany dia naneo an'izay ataontsika hoe tsy fahafampo tamin'ny didina voakan'ny fitsarana izay eo no mampametra-panontaniana hoe ohatrotry ny ahoana ilay lalàna satria izay lalàna izay mihitsy ny tokony ho ampiarina araka ny tokony ho izy ary ny fampiarana ny lalàna tsy tokony hisy fanavakavahana
na mitanila ary ankoatr'izay a tokony ho apetraka ao ambony mandrakariva izany ataontsika hoe aina fanajana ny aina izany raha tsika aloha ty antso ty de miditra faingo orinan'izay miaraba tompoko efa tafiditra ianao afaka miteny avy hatrany eny tompoko efa azoko valena ve resaka momba ny lalambe tamin'ny Rolandrantsiraka teny sa mbola azonao valiana ay tamin'izy ministre Niasse Dozenty nagnamboatra ny lalana io de jusqu'izao ataonjareo passement foana avo be rano zany de tonga de tombatombako lalana io raha vo passement fo ataonjareo eran'ny Madagasikara io fa Thomas no tegna hitako ka izay ny alahelo momba ny député tiako magnano nataony any izy fa tsy hitako ny marina marina amin'ny fitondrana koa fa tsy marina député amin'ny fitondrana koa zay de bazary mahavarina fa mahavaivay noho ny teo aloha indray misy ho amin'ny ankehitriny inona ny vahaolana inona ny alasahirana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izany fotoana izany atreto mbola tsy mahavahaolana izy ireo ary tsy mbola hita ihany koa mipaka any amin'ny vahoaka malagasy izany sehatra ho an'ny hoe izao ny zava-misy ao anatin'izay raharam-pirenena izay ny zavatra atokony apetraka zany le tena mamahany alasahirana ny vahoaka zay tena angatahany vahoaka malagasy ny resaka momba ny fahalafosana sy ny ady atao amin'ny resaka momba ny fitanga ny vidim-piainana maro ny raha antsika mahita ny inflation ny fiakaran'ny vidim-piainana maneran-tany fa itsika kosa tokony mametraka pakiady mazava satria raha ny dradradradraina tamin'izany fotoana izany hoe ny 5.20 isan-jaton'ny malagasy de tatsaha tsy izany ny zavatra misy fa mifamadika lasa ny 5.20 isan-jaton'ny malagasy sa raha izy no tatsaha satria ny verezina atao anatin'ilay zarazarao sy ny tolotolotra ny vahoaka malagasy mandritry ny fitondranareo ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny rehefa tsy te hampiasa saina tsony le vahoaka malagasy fa mbola mendrandra eny zay kosa mba nametraka le volomboasary teo de zay zany tokony tsy adino mihitsy na inona miseho eo karaha ty izy doy eo de andeha oezy nareo ny zavatra misy zany amin'ny ankehitriny dia lasa mendrandra le vahoaka malagasy amin'ny apahany eto Madagasikara ny amin'ny hoe rehefa mitaky zay sy manao an'izao de misy mamaly alasahirana anay tadima zavatsara fa inona namezana anareo koveta namezana anareo vary namezana anareo jirona koa sy maro isan-karazany lipetra mandritra ny 5 taona iny aloha zany hoe izy mandritra zay 5 taona zay fa tokony mijery isika hoe inona le tena mamaly alasahirana ho an'ny vahoaka mandritra zay fe-potoana iasany eo na ray volana na 5 taona izay hipetrahana eo na ray andro na ray segondra zany iny tokony mifanahantsana am'izay zany ny zavatra tokony apetraka fa raha ohatra tsika ka tia an'ilay matika ankely ohatry ny amalina ozy izy ny fitenenana de le nenio ihany le anio raha tsy vita akory satria le atoandro ihany ny voatsinjo de ny riva tsy fantatra ny rapitso efa tsy fantatra intsony moa zany de ao anatin'le sehatra maro isan-karazany reny ny tokony ametrahana rindran-damina izay tokony apetraka ho an'ny mpitondra satria hain'ilay mpitondra tsara mihitsy milala ho an'ilay olona efa eo am-pialatanany hoe inona ny zavatra misy hiditra ny fidiram-pianatra miditra ny fidiram-pianatra de miteny izy tonga any ankianjabarea de mitondra carnet rehefa jerena zao ampitahaina ny carnet an'ireo olon'ireo zay misitraka izany sy ny carnet an'ny olona tsy misitraka satria io fa manja raha manatsoa ihany satria io zavatra rehetra zay mipetraka io efa mametraka rehefa mitondra zany ianao hoe ino ianao le zaraina an'le vary raigony de mitomboka io fa 9 volana septambra taona 2024 ny zavatra rehetrarehetra zay namezana anao satria nijereko mihitsy le carnet an'le olona teo akaikinay absy de zareo misitraka foana de mipetraka ao avokoa ny daty ny andro ny taona zany hoe hofeny malaky zany zao reny carnet reny raha ho an'le olona zay le teneniko hoe raha toka sitrahan'le vahoaka malagasy rehetra tsy misy akanavaka tsy misy an'le tondra carnet apokotany na mitondra an'izao fa raha ohatra zany ianao hoe androany ianao ohatra ny
izara ninona ndre zany fampidirana an-tsekoly zaza malagasy eny sekoly fanabeazana fototra de tokony mitovy daholo zany zay zaza malagasy mandehany fa tsy hoe zaza malagasy de hitondra karne apokotany ny ray aman-dreniny de efa miteny zay fa hafahafa mantsy n'le firesakytsika anazy ny hoe rehefa makeny iny izy zoky marojaona tamin'ireny dia tonga zay tamin'ny telo maraina matory teny mihitsy teny ankianja be amin'ny bary a nefa rehefa tonga eo amin'le tena antsaranay tsy nahazo zay fa mbola nitakina zavatra maro isan-karazany indray zany hoe nefa meriverezana an'le olona satria fatany anareo fa mahaky amin'ilay zavatra fotsiny fa tsy le ekipany tsy haiko nahazo sika fa le tena ekipany de fantatry zareo eny anivon'ny lay le mitondra le satria raha vao tenena fotsiny vao maneno fotsiny le lakilosy vao sitoma nefa misy lakilosy tsisy voniny ihany koa de fa fantatry le olona hoe iriananina tsy mila miteny akory ny tompona ndraiky mpanjakany anivon'ny fiadidinan'ny repoblika zao fa tonga de fantatry ireo olondreo hoe rehefa makentsika le makalizy eo aloha le carnet eo aloha le carte eo aloha le mampikambana de ireny tonga de fantatry ianao zany tsy mahafantatra lizy fa le hoe te azo an'ilay zavatra fotsiny ao anatin'ilay izy de tonga eny ianao tsy mahagaga ianao raha natosiko ny olona satria zay le zavatra misy eo de mijery le atao aloha zany le atao rina zany no mijery leo aloha de mampiseho andreo zavatra anankitelo reo de izy le atao rina sady efa tsemboka be izy tsembodratsy be satria efa tamin'ny telo marainany teo hoe tena tsy anisan'le tsy mahazo a zany raha izao ny zavatra hoentina inona tokoa rehefa tonga eo amin'le antsarany tsy mahazo izy satria zay ho amin'ny ankehitriny ianareo de efa io ndreo zao de ampilentalentanareo ho avy am'izay tsy maintsy atao am'izay le flyover etsy anany nareo raha ngamba avy tao hatrany farany aloha le zavatra raha le lalana anie zay misy anie am'izao fotoana izao mbola tsy vita daholo anie tadidiko tsara mihitsiny io am'ilay faritra io raha niainga to io mambo isika mandaro aniny ambody fasina ray manontolo sy io le natao hoe laniera zay nataon'ny amiral tam'zany laniera zay mihitsy ny anaran'io ary io de tena tsy fon'ny amiral tam'izany fotoana izany mihitsiny ny antotofanany izy io na naikity anazy io misy lalana miaingy io mamba mandrapatonga any ambody fasina mivoaka ny ambato fotsy de iny foana satria izy tsy te anamboatra an'io lala tsy te anitatra an'io lalan'io mihitsy misy an'io valava be lalatany goudron io de lasa lalatany be am'izao tsy te hikitika an'le izy mihitsy satria io laniera io anisany namokatra vary teto amitsika io zany mbo ohatrany hoe sopotra teto ohatrany hoe any loatra de misy an'leo ambatona zaka any marovoay de misy an'io le eo ampekadozy de ohatrzay any ambatoboe de misy rendratrarehetrareny zany lefa hoe mba fa ho amin'ny ankehitriny de jereo tsara izy ao tsy vita le anaovana an'le lalana fotsiny tombotsombonany vahoaka io sitrahana fa lasa mitatra le izy anatina tambary ka ao anatin' zany rehetrarehetra izany no ilazantsika foana hoe tokony jerena akaiky zany no hoe inona marina moa ny anaovana satria ny totofana zao le izy de lasa misy hoe totofana tamin'ny mena be ohatrany lasa kare izy ao jereo tsara izy ao de totofana ohatrany karekare be de be am'le tamin'ny mena de eo ampivoany tambary raha jerentsika zany de ohatrany hoe anaovana dobotrondro raha jerentsika fangetra be mantsy le izy ao efa nambaraky teto foana ny resaka momban'ny hoe nanaovana ny teleferika tsy fitateran'olona fa nanaovana fialam-boly ho an'ny vahoaka satria rehefa tonga le fitope tena iny mihitsy nitsapana an'le izy tao anatin'ny vampitaonan'ny ao anatina fonteniny vetivetika tao anatin'ny vampitaonan'ny fialantsasatra teo inge na zavabe nge le izy fialam-boliny olona fa ny andro mihitsy le zany hoe rehefa hiditra mpianatra de ampiasan'io am'izay fa tsy zay nataon'ny olona fialam-boly le izy tsy misy mampiasa izy zao am'izao fotoana izao mandeha ho azy fotsiny eo izy mandeha ho azy io de tady mazavatsara misy solika mandeha ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary raha tena fitaterana ohatra fitaterana rehetra io de tokony mandeha zany ohatrany hoe misy cahier de sara de mandeha ohatrany fiara fitateram-bahoaka mifoha amin'ny efatra maraina de miasa amin'ny 10 ora maraina para tonga ny amin'ny 7 ora alina fa ny atsika eto mbola hoe miasa adiny roa maraina de adiny roa ny arivo zany ve tena atao hoe fitaterana de betsaka sika manontany rehefa miony any akanjy iny hoe fa maninona marina moa izy io ve zany rehefa le amin'ny alina de miantony eo ka raha toka adoy eo de ahoana de tsy haiko aloha antaniny tompona ndraiky te maninona marina ny antony eo
fa raha ny tena ieritreretin zareo zany tokony hoe rehefa hariva de miditra anatin'ireny fiantsonan'ireny avokoa fa tsy miantony eo zany aloha andry zareo zany fa tsy didirantsika lalina fa lefa ana le ala sahirana ho an'ny vahoaka inona le ala sahirana ho an'ny vahoaka inona nefa voavahanareo zao am'izao fotoana izao raha ny tanina zao vahoaka tany amin'ny faritry Menabe tany Morondava io misy namako be dehibe ao Morondava ao maheno tsara izy afaka miditra amin'ny vantana izy le zavatra efa fantatra avokoa le nanomboka tatia Belo Surturbia ny fitokanana efa mifonja ihany koa nareo zao a nefa nilazainao fa misy olona tompona ndraikitry tany filaminana nampandro fahalemana tao de lama fahalemana inona zany natony sina ndray lay fonja manomboka tia Belo io a le tetezana beton be le oatra somary meva rehefa mandeha tsika zay mbola tsy tany misy tatezana beton be zay lava be rehefa eo ampovoany ianao ka misy fiara mandeha avary eninao mihitsy fa motakotaka be zay io tatezana io mandrapatokana faritry Menabe io ny zavatra rehetra zay natao sitrahana aloha sitrahana ny zavatra be dehibe fa le mifonja mihitsy tsy misitraka satria inona ny antony mahatsapa ho atsika mpitondra fa ho maro zany sy avaivay ny resaka momban'ny tsy ny fahalemana eto Madagasikara mahatsapa zany tsika na inona tenenina na inona olazaina fa raha ohatra ka resaka mombana kianja resaka mombana hôpitaly sy ny fampianarana sy ny resaka momban'ny fitokanana ny zavabita tany an-toerana sitrahany vahoaka mivantana zay a fa tady mazava tsara lay kianja ve le kianja filalovan'lay olona ao anatin'lay commune sy de distrika fotsiny sa kianja afaka anaovana lalao iraisam-pirenena zany koa nge mila fantariny jereo daholo ny olona any firenena rehetra zay mandroso fa ny kianja zay ataony de manaraka amin'ny fianatra iraisam-pirenena afaka mampiatrany lalao iraisam-pirenena ny hôpitaly zay natao ve manaraka an'le fianatra takin'ny fampianarana any toerana sao de tonga indray ny tsika tsy maintsy mandalo vanim-potoana fahavaratra sy cyclone ka mikipaka ho azy eo be dehibe io zao tao nikipaka nirodana ho azy tsisy ninina de nirodana ho azy teo ony nisy fahagagana angamba tao de nisy nitona baton mazika de nanondro de tonga de nirodana ampy ve ny resaka momban'ny mpampianatra ao anatin'ilay sekoly zay natsangana sa zavatra rehetra zany mila ataotsika mipetraka mazavy ohatrantsika zao rehefa mipetraka eo hoe rehefa lany ny mpitondra de mametraka izy ireo hoe reto le atanatohatra le rafitra eto amintsika mametraka izy mambrany gouvernement le namanamana sy le tena namany de avy eo an'izay tsika le mifidy araky le lalàna zay mipetraka ao lalam-pandro na araky ny andino zao sy ny rizateny maro isan-karazany de tsy maintsy mifidy tsika ny resaka mombana be ny tanàna ny resaka mombana teny mera ndola satria de ho tapitra eo amin'ny faraky ambe folo ny volana desambra ho avy izao zany hoe ao anatin'ireny rafitra efa misy reny de manaraka de anareo ihany koa hoe tokony efa mahatsapa hoe aiza ho aiza zany ny sehatra ny fampianarana eto amintsika sady mbola ampidirinao aloha hoe misy mpampianatra framy mety de aloha izy mba hananinao de mba toanan'le ray aman-dreny le ray aman-dreny izy efa vesarana efa le fampidirana an-tsekolina zany nefa tsy zaka antsony mbola ampina an'lay hoe mpampianatra tady mazava tsara fa mpampianatra frama de ny ray aman-dreny no manao an'le kotikota le latsakemboka de manefa an'ireny a tadito koa tamin'ny asa tao amin'ny aina manjerim-panjakana eraky ty Madagasikara ty nisy ana mahafinaritra tao anatin'le izy rehefa tonga ianao am'le tanàna hoe de miteny am'le aniny moa zany hoe ipetraka eto mandritra ny ray volana na zao andro na zao volana de tonga vany ny olona eo manodidina sy ny tatsa mitondra vary raiky tapo mitondra voamaina zany le olona le fampitsinjo le olona tsy haiko am'izao a tam'izany nidina mielaka tsy mipolo mbola tena enjana be a tsy haiko am'izao tam'izany andeha tany tamin'ny fotoana any zao tsy haiko tsiny fa mateneno namana olona tsara le ao mbola ao daholo nareo rehetrarehetra eny adiniko foana rehefa tafaresaka amin'ny fitaitsika tam'izah tany zao roapolo ny kapoaka ny kabaro niverina faharoa tany a 10 am'izao fotoana izao zany ohatrinona ny ato mahamora be azy io de ny lalana enjana de enjana ny lalana manampitrotraka ihany koa ny fanakanan-dalana ataon'ny dahalo eny an-dalana ray manontolo eny zany rehetrarehetra zany mila jerena fa raha ohatra ka ilaitsika ny resaka mombana fampandrosoana de ataovy salama aloha ny vahoaka ao aminy de mandroso ty Madagasikara ity raha be dehibe tsika miteny aza mbola mampitovy lakana manjahatra aloha ry marojona am'izany hoe firenena de efa mandroso zany tsika anie fireneny afaka mifaninana ihany koa io tsika am'izay jereo ny netin'ny filoham-pirenena Paul Kagame tao
atao roantay nisy ady hatramy mahavaivay tao nisy fahatolo fa rehefa tonga teo izy potika tanteraka de rehefa tonga teo izy de jereo aiza zao izy Afrika tsy mizay larana voalohany taty amin'ny faritra Afrika raha tena nosongonany satria nany antony nametraka izy hoe reto no zavatra apetraka azosika saina maneritretra aveo hoe zany hoe manakatona trano fivavahana eo amin'ny eninalina eritreretrika le trano fivavahana zay te raha zay trano fivavahana zay misy olona ataotsika arivo firy tapitrisa zany ny olona zay voatoto eo natao anatin'io fa miteny izy hoe rehefa manaraka an'ity anareo de afaka misokatra io fa ny tsika eto ny zavatra zay misy lasa bizy nany am'izay tokony andehanany ny zavatra zay atao eto atoko anatina fonteny fa iverenatsika ny tsy fahampininy izay resaka herinaratra zay inona zao zany tsy ajanony any aloha ny resaka momba ny teleferika ny solika 100 ka hatrany 500 litatra zay mampiodina azy io avadio satria memena ny jirama ny hoe ararao any aminy aloha izay solika rehetrarehetra zay mba hahafahatsika misitraka izany za zao ty mba miteny anareo fa jereo tsara fa tsy tapaka io jiro io amin'ity androny an'ity satria nany antony misy bare ao anao amitsady izy de tsy tapaka andray io fa vo vita andray bôly io de tapaka zany io le zavatra le ilaina zany lasa lay herinaratra amin'ny fampidonana fijerena amin'ny bare tsy izay le takinay fa le herinaratra le sitrahana mandritry ny vanim-potoana zay ilanay azy amin'ny fotoana rehetra zay mety aminay ohatra hoe ny orinasa zay mampiasa an'izany tokony tsy ho tapaka tokony misitraka izany rehefa mijerana eny ianao ny resaka momba ny facture zay tonga tsy arakaraka le fahatapahana ny facture zay tonga ao anatin'izany sehatra izany mampimainaina amin'ny vahoaka fianoasina ho resantsika izany rehetrarehetra zany kanefa mialohan'izany rehetrarehetra zany zao vao tafaresaka aminao teto ny tena koa de hoia hoe manao ny tsara tompoko lasy tompoko vavy resaka ny toetra raha-pirenentsika amin'ny akapobeny fa anisan'ny zavatra mahalasan'ny saina de ilay tiany ihany keo nefa manoloana an'ireo zavatra rehetrarehetra zay noresahanareo amin'ny rahalahy teo Marjona sy Gaëtan de ilay teny filoham-pirenena hoe afaka 20 taona na 50 taona de ho tsaron'ny olona ireo fotodrafitrasa vitatsika zany hoe tao anatin'izay tena hoe vita ny tenerana tamin'ny malagasy ve tenerana tamiko ve tenerana taminao ve izany fotodrafitrasa zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa misy zavatra mahatery atsika mahatery anao de tsy lavitra indrindra ny zavatra iainatsika de io resaka fahatapahan'ny herinaratra io fotsiny aloha iny zany efa mango mifotsiny resaka hoe rano fisotro madio ny resaka fahasalamana fa le resaka herinaratra ny resaka tao anatin'izay atao hoe rotokom-bolana tao anatin'ny volana aogositra rehetra izay hatraty amin'ny voalondohan'ny volana septambra raha tsikaritrytsika rehefa nanao baolina ny bariny Madagasikara mialatsiny moa zany fa manonona an'le ekipa-pirenena zay tafiditra ao anatin'le risaka fa tsy ilay ekipa-pirenena ny tiana tongavana fa eo amin'le fahatapahan'ny herinaratra mihitsy no mila resahana ny bareny Madagasikara raha manao atao hoe lalao ao anatin'ny 90 minitra ary 20 minitra raha be indrindra zay ny tsy hanapahana jiro fa ny seha-pamokaranao mandritra ny 4 minitra mandritra ny 4 ora tapaka ny jironao tapaka ny herinaratra zany hoe tery ianao tsy afaka ny amokatra de manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany de ampanantenana ny rehetra hoe 20 na 50 taona de ho tsarotsika rehetra zany hoe raha 4 taona ianao raha 30 taona zany ianao amin'izao fotoana zao ampitombona 20 taona afaka 50 taona ianao vao hisitraka an'izay ahita an'izay hoe masarobidy ny fotodrafitrasa raha 50 taona zany ianao amin'izao fotoana zao 100 taona 70 taona na 80 taona hoy izy ny anatin'ny baiboly raha mateza indrindra fa ndao iritsika hoe samotratra antitra daholo isika menakavy any amin'ny 100 taona zany any ianao zany vao mahita mangirana isitraka nefa zao ianao no efa naona aza hitako aza mahita mbola hatratra ny 20 taona io ve ny tahapahaveloman'ny olona ao anatin'ny tsy finanankanina ao anatin'ny aretina amin'izao fotoana zao mbola hatratra 20 taona ve mahatratra an'izany atao hoe 20 taona zany ve ny fijalianao mitakaizina
anatin'ny tsy fisian'ny mazava. Saorana an'Andriamanitra andrenana ary raha mbola nahazo masoandro aloha. Fa raha zany no hoe aleo tantanany fanjakana koa fanomezana masoandro raha misy zany marina mafy sika mianakavy mitakaiziny eto tsika 420 amin'ny 420 ora. Zay le isaoran'Andriamanitra zany. Fa eto kosa nefa le fanjakana de tena hoe inona zany ny ao anatin'ny sainareo ary atsika malagasy inona zany ny azontsika andraisana an'izany teny zany hoe 20 taona na 50 taona 20 taona na 50 taona de ndao resahana ao anatin'izany rehetrarehetra zany mamay atsika sy marary atsika hoa de ny herinaratra nefa ny aveo anivon'ny jirama ofisialy zay nanao fanambarana hoe mbola misy aloha izay atao hoe fahatapahan'ny herinaratra izay noho ny tsy fahatombanana ara-pitaovana de nefa mifandraika amin'izay ihany koa ndao jerentsika indray teleferika miainga teo manelanelana ny akoron-drano 7 andry nanomboka tamin'ny 6 ora hatramin'ny 10 ora maraina nandeha vida fotsiny nefa tadiony fa 50 amin'ny 100 sy 100 litatra na 50 amin'ny 100 asa le aiza le 50 amin'ny 100 iny de aiza le 100 litatra isan'ora le vinavina de mba eritreretonao amin'izany eny zany ny volalany malano ohatrinona zany Madagasikara ataoko hoe Madagasikara ny resaka eto satria ty tsy misy hoe volana Antananarivo rery ihany no mihodina ao anatin'io fa volany rehetrarehetra ary mampalahelo na any amin'ny faritra hafa raha tsy misitraka an'izy io de manefa ny troso ihany koa de mandeha moa fampilazana anatin'ireny tambazotra tserasera eny amin'ny vakijery hoe ho an'ny olona zay tia natratra fotoana aingana ao anatin'izany zay ataoko hoe vitsy anisy izy ireo fa misy ihany koa de le hoe hijerena Antananarivo amin'ny endriny hafa Antananarivo nga miova ny Antananarivo any tsy miova tokony ny korotana ny fako reny ny fahatram-bahoaka tsy miova fa vao mainka miaratsy ary de zany ve no tazanina eny ambony eny so de mba lasa ambony voatrapahoriana salamin'ny akoho kely mifohana papango isika eto zany ny jerentsika aza mieritreritra ianareo hoe fahavalonareo raha miteny fa ndao jerentsika hoe inona ilay marary inona ilay atao hoe vonjo maika tsy maintsy atao inona le zavatra tena hoe mahamaika tsy maintsy hoe verina ahitana vahaolana tsy maintsy ahitana vahaolana amin'ny fotoana aingana nareo nge raha ny teny de ny hoe vahaolana foezaka makasika ny rano ohatra makasika an'ireny jiro zarazarain'ireny jirona koa ozy izy ny rehetra aloha nataonareo hoe vahaolana foezaka reny mandra-pahoviana le foezaka anareo mandritra amin'ny 4 taona de eto zany le izy ny valianareo ve zany hoe 20 taona hatramin'ny 50 taona any zany vao mahita vahaolana lavitrezaka zay zany le lavitrezaka za zany manahelo amin'izao fotoana zao ny zanakao zany raha teraka amin'ity fotoana hitenena an'ity afaka 50 taona io vao mahita ny tombontsoa ny amin'ny fotodrafitrasa fa tsy mbola nahitana resaka ihany koa nefa manoloana an'izany rehetrarehetra zany mahakasika ny sosialim-bahoaka zay ny mahatonga antsika ny taky teo hoe inona zany le tena lahara-pahamehana amin'ny fanjakana satria ve tsy afaka nome loko sy maroboninahitra tokoa ve ho an'ny fanjakana ny vahoaka malagasy raha toka hanina lany tsy manao handany tsy mba tsaroana hoe fitenenana zany hoe rehefa laninao hanina zany de hoe tsy tsaroanao tsony iny de ohatrany hoe very anjavina fotsiny eny ve izay ve ny mahatonga anareo fitondrana tsy mijery ny sosialim-bahoaka fa miazakazaka makany amin'ny atao hoe fotodrafitrasa tsy ratsy le fotodrafitrasa tompoko alo azava tsara mihitsy aloha io fa raha mbola vitanareo ihany koa raha manao anazy ho lovain-jafiafy lovain'ny taranaka vao may tsara za tsy teny hoe lovain'ny taranaka mapara fa lovain'ny taranaka amanjafy de tsara fa manoloana an'izany rehetrarehetra zany miara miazakazaka miara mandeha amin'izany rehetrarehetra zany de le sosialim-bahoaka ilay filan'ny vahoaka amin'ny akapobeny ny herinaratra ny rano ny sakafo fa mijaly enena ny rano anasan-damba re gaga moa ny tena omaly alahady niny ranony kopy iny de be reo karazana olona rehetra zay manasa lamba manararoatra faran'ny herinandro de gaga ianao hoe tena vokatry le tsy fampiny rano daholo zany miazakazaka fa saika le rano aterina amin'ilay bombonina mangamanga
de hoe iatrehana fotsiny amin'ny fandrahokanina ho tokantrano fa na ny anasana ny lamba na ny ilaina amin'ny fisasana de saika miazakazaka eny amin'ny ranony kopa vahoaka malagasy izay manamorona an'iny fa ankilan'izany rehetrarehetra zany ihany ko de mbola betsaka ny zavatra tena hoe mararo ny mponina zay mbola resantsika zay angatana ihany ko ianareo mpiaino zay hitondra ny fanehoan-kevitra reo sy ny fitaraina marary anareo any amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy aorianan'ny faingo. Savon de toilette classique white, antibactérien, antiseptique. Mitaiza ara-pahasalamana ny hoditra. Tsotra ny fampiasana azy, hosory savony classique white, mitarainao sy ny vatanao. Avelao ilona mandritra ny 3 minitra, zay vao kobanina. Savon de toilette classique white, manazava ny hoditra, manalefaka ny hoditra, manadio ny masoko-hoditra, manamandana ny hoditra, manome atandrana ny hoditra. Savon de toilette classique white. Mitondreny ferrany eto mivalamivali-polo telo-kavaly. Hoanao ihany, hoanao hatrany. Koro FM, la radio active. Efa tafavenina somatsara tao anatin'ny fandaharana isika miresaka an'izay hoe toetra raha-pirenena izay etsikilany ihany koa ny zavatra tena hoe mampalahelo ary tsy zakatsika vahoaka malagasy ihany koa ka ilana fitenenana, ilana fitarainana ihany koa raha ny zavatra hita aloha rehefa kabary na miresaka amin'ny vahoaka ny mpitondra de saika miresaka an'izay hoe tsy manakana atsika tsy androso ny fanakianana. Io zany ny tena hoe mety tera-doza ho an'ny fitondranana zany. Zany hoe ienao ihany ilay fitarainam-bahoaka, ienao ihany ilay fitanterana an'ilay hoe ity ane marary, ity ane ny zavatra ilainay fa matoa mahasamy tenen'izany zany ny mpitondra de inona re zany mety ao anatiny na ve zay ray alehany na hoe mety tsy lara-pahamehana aminy tokoa na iray hoe ny fandraisany ny fitarainantsika mihitsy no heverina fa tsy fametrahana azy amin'ny toerany. Zay no mety zavatra hoe misy ao anatin'izao. Afaka miantso avy hatrany tsika Laratarby 038 14 882 24. Averintsika hatrany de miezaka nareo miala ilay onjam-peo ataovy ambanimbany tsara ny onjam-peo na vono mihitsy moa zany raha fatany voatafiditra de afaka miantso avy hatrany ary maneho ny fanehoan-kevitrareo makasika ny toetra raha-pirenena amin'ny ankapobeny izana ihany koa ny hoe rehefa tafiditra de tonga de miresa fa aza miandry an'ilay feo tamberim-peo any amintsika tsirairay avy any ato mosomeso zay nalefan'ny namatsika tena hoe enjana ny fiainana amin'izao ry zareo ary anisan'ny tena fijaliana indrindra de ny resaka hoe fatapahan'ny herinaratra ety aminay faritry ny tosy io moa zany de fa eraha malala raha ny maly alahady fotsiny no resahana de tena hoe tsy nisy tany ainana tao anatin'izay resaka hoe fatapahan'ny herinaratra izay. Raitsika aloha ny antso manaraka miarabanao efa tafiditra somatsara fa tiako mina lasora sarosarotra be le miditra aminareo fa azy miala tsy indrindra tompo any hevitra kely momba ny ao ve ianao tapaka zany tapaka le antso miverena ihany somary lay fifandraisana mihitsy miantso ianao malalaka be ny antso aty fa tsy misy hoe sarosarotra afaka miverina mamerina an'izay antsonao izay ianao avy any an'inona izy teo lasoro efa tafiditra indray andao ary aloha mandra-piandritsika ny antso manaraka vakitsika le afatra teo ny resaka fahatapahan'ny herinaratra moa izy amin'ny faritra hitosy miarabanao tompoko efa tafiditra somatsara badipola tamatavy ihany amin'ny hevitra zany satria sarotry be marina miditra aminareo zay zany ny hevitra kely zany tamin'ny satria zany raha atao ohatra zao tamin'ny 2006 zao de nisy fankana zavatra namboariny Ravalomanana tamina lalana de zao nalana ongany izy 2009 de zao koa zao tamin'ny hery
dia nagnano koa zany zao tamina resaky fianarana moderne nalany koa izy tamin'ny 2017 misy 72 député na ahoana zany gn'amity zany jiro tapatapaky lava lalana ty téléphérique lalana amboarana zany ty 20 mètres ty nagnino ary atsika tsy mba mijoro ireo député reo député sangan'olo reo ary dia magnano amina eto zatra amina lalana zany amboarina ino fandravagny trano koa gn'ataony ty mera voavoany Tamatavy ty aiza zany atsika amizao fitondram-panjakana amizao mampalahelo zany sotra tompo makasitrakanao izay ane lefa naverimberiko teto foana hoe nandritry ny fitondrana izao mpitondra fanjakana izao dia misy foana rehefa miteny eto zay manao famakafakana hatram'izay dia mamaly izy na ny arivan'iny na ny apitso midiky zay fa mihainy foana ianareo ary zay fisorana olo namana olona tsara zay tena ao andapa mihainy foana amin'ny resaka momban'ny hoe ny zavatra zay misy zay tansaina eto izay tsy manakiana be fahatany ary tsy misy an'le hoe ianareo ky aizany mandeha foana fampandrosonana dia eo ary lay resaka momba ny fanakiana zay re olona tsy manakiana fa ny zavatra teneninay rehefa miteny zao ianareo ohatra hoe raisitsika zao le resaka momban'ny delestage fahatapahany herinaratra dia miteny zay marary ny vahoaka malagasy amin'ny resaka mombana fahatapahany herinaratra ary mitondra fahafatesana ho an'ny vahoaka malagasy io dia izay rehetra zay no ambaranay fa le olona rehefa tsy mitovy ao anatin'le eritreritra ao anatin'ntsika ala-peritreritra dia lazay mifampanohatra raha nanona zay sehatry ny fanoheran'izay Andriatsilavery-Gaeta Fenoasina Marjona Ratiny nidina an-dalam-be ny zay raha ohatra ozy nareo hoe manohatra fa izay miteny an'le zava-misy hoe inona moa mipaka tany vahoaka amin'ny vantana ve fotodrafitrasana tao nanomboka teo Beloha Siritsiribiana mandrapatonga tany fahatry Menabe tany Morondava zay ile nyteneninay teto hoe inona ny tombontsoa azo ny vahoaka malagasy amin'ireo zavatra zay nytansain'ireo maharaka ve le resaka momba mpampianatra lefa nytansaiko teo zay fa tsy averiko tsony fa le izy lasa le hoe any an'le na ianareo dia fa zatra manohatra be fahatany matoa zany nareo ke mamaly mazava be ny zany feno miaino ianareo ary isorana anareo aloha mihaino foana fa ny zavatra any an'le fampandrosona le iraisana ina le fampandrosona iraisana ny famahana ny alasa zao a rehefa ohatra ny ao anatin'ny vahoaka malagasy salama mandroso ty Madagasikara ty za tena mino an'izany salama zany hoe amianazy ny resaka momba na fampianarana ny resaka momba ny fahasalamana ny resaka momba ny fahalemana ny vidim-piainana eto amintsika zany ny famombena ny vahoaka malagasy salama ny vahoaka ao aminy mandroso ty Madagasikara ty raha isika ny azo tafiditra miarabanao efa tafiditra somatsara ianao a ie aloha ngamba aloha tapahana le antso mieza foana tonga dia miteny avy hatrany raha vatany vaovao ray isika ndresaka moa tsika teo eo mantsy no olana eto Madagasikara ary mahatonga ny Madagasikara hatramin'izao tsy mety mandroso ianareo miteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa le zavatra ataontsika mihitsy ny tsy hampandroso an'ny Madagasikara dia iny lay tsy fahaiza miaino fa zareo miaino izy miaino fa tsy mahay miaino izy fa tsy mahay manatateraka zay anga fa aolan'le izy raha misy zavatra fanenjehana eto amintsika lazaytsika teto le resaka mombana biby teto le misy biby mihinana zao teto hoe dia aveo nisy an'le mpanolana hoe dawily teto hoe dia le biby hita dia lasa ihany koa dawily ny fisorana ny zavatra tiako tenenina hoe ianareo mpitondra mpanolana ny lalàna io ve nareo nge manolana ny lalam-panorenany tokony misy fanenjehana zany zao tokony resahana betsaka dia rehefa miteny an'izany ve zay dia lasa hoe mpanohatra zany hoe le hevitra tsy ny anahy tena napetraka foana le ady hevitra hoe le hevitra tsy hitovizatsika aza ho raisinareo mihitsy ny any an'le sehatry ny fanoherana fa le hevitra tsy hitoviza zay nge matoa io loha io nataony n'Andriamanitra amin'ny tsitokotoko zay le hoe edikevitra dia le edikevitra io misy le hoe eto ny marimaritra iraisana reto ny tapaka hitatsika kamba tamin'ny filoham-pirenena matanjaka Donald Trump sy Poutine rehefa mifampidinika izy ireo dia misy zavatra tao mivolavolan'izy zay tsy nambarany zareo tanteraka ny tena makasy dia ohatr'izay inona ny tena marimaritra iraisana tao anatin'le izy inona ny fekevitra tapaka dia ohatran'izay nge le zavatra misy fa ao anatin'ilay atsika za tena misaotra betsaka mihitsy ary isan'andro io Fenoasina hatramin'izay nytenenako teto tena mihaino mihitsy ary mahagaga anahy tsy haiko aloha ianareo fa za zany za Marjona Ratiny namana olona tsara iandrasany zareo kendri-toana ve satria raha vao miteny eto dia be dia be mandatsaka ato
fantatro tsara daholy hoe zay le feo nga ianao mbola ao hoay sarany a etony amy fiveloanao io de efa miteny a zay nareo ragaza maka zavatra hafa za tsy miova mihitsy ary fantatry zareo zany na miteny atao monjam-peo atao fenoasina sy gaeta Andriatsilavery na miteny atao monjam-peo a na mifanatrika an zareo tsy miova mihitsy zany foana fomba firesako hoe inona le tena fampandrosoana raisiny vahoaka amin'ny vantana azotrahany vahoaka malagasy eto amintsika aiza hoaiza le tena fampandrosoana le tena reo tratrarina satria tsika raha vao manao zavatra hoa misy dingana any hoe nandingana teto amintsitsika de vita le dingana de mifarany eo ve zany le izy de inona zany le tombontsoa le raisiny le vahoaka ao aminy eritreretintsika rehefa ohatra hoe mandeha io herinaratra io misitraka an'izany tsika rehetrarehetra ny tombontsoa azoko zany zao de afaka mampiodina ny zavatra zay ataoko mamana finday sy ny maro isan-karazany ao anatina de ny orinasa hafa ihany koa manodina an'izay araka zay tokony ho izy zay sitrahany fa lendry zareo rehefa ao anatin'la izy zay mihitsy ny le zay le tena enketo hoe miaino izy fa tsy mahay manatateraka ao anatin'io rehefa le hoe hevitra avaty amin'ilay tsy mitovy hevitra aminy de somary ajanjaniny eo aloha de raisiny de manao zavatra hafa am'izay izy le hevitritsika io tapahany io fa menatra izy hoe hevitra avany an'le mpanohatra zay io le tenen'ny ankizy am'izay hoe hoaininy izy hoe hoay ankizy ozy izy le mpanao sitomahery reny de ao anatin'izay de mody avadiny hitatsika tsara ny zavatra fampiresahana ataondry zareo sy le mipasoka an'ilay domy aindry zareo tsara mihitsy hoe rehefa ao am'vampitoana ohatran'izao ataoko ohatran'izao rehefa hoaka reo rehefa ao am'vampitoana ohatran'izao atondrany anatratrarako an'ireo vahoaka reo de za eto de miteny foana tsy fitaterana akorin'io fa mbola fialam-boly sy fanaovan'ny olona fakatsary selfie ny fitaterana lazainareo fa teleferika zay ny zavatra misy fa raha teny tsinjony tombontsoa ianareo solika rehetrarehetra ao aloha alefasany ny jirama efa io ny tsy nahitanareo vaolana mihitsy de mamorona ndray anareo io nge le miantso nanaikytra anazy moa zany zao mpitondra lay olana tsy voavatany ny jirama inona ny olana tsy voavata resaka solika le solika nefa ny aty avadika aty amin'ny zavatra zany ve re olona de mety ve zany raha ohatra hoe kajy eritreretintsika ohatra le tamin'le nanao fanatanjahantena zay mahampimeko ke amonjy coupe du monde zay tany tena haiko very raha mana olona tsara namonjy coupe du monde zay resaka fanatanjahantena individuel tany Russie teo Egypte zay nijanona de nitsangatsangana teo de miverina teto Madagasikara mba nahampimeko tam'izay de ohatran'izay zavatra misy resaka mombana jiramatiny resahatsika tsy nahita vahaolana fa 30 volana oktobra taona 2024 ny telo lay mpitondra hoe tsy hivoaka ato a raha tsy mahita vahaolana sepitra ve ianao sanatra avy mivavaladiny lela ve nisy nanambana tamin'ny basy ianao tsy mahazo mivoaka ato ianao nge no ny teny de rehefa mampatsiahan zany ve zay de eo lasa mpanohatra inona ny zavatra misy zany tokony amahana le alasahiranao ny vahoaka hoe tena marina tokoa ranga zany le vidim-piainana efa tsy takatra intsony ny kojakoja ilain'ny mpianatra ihany koa mitangana zay tsy izy mividiny inona ny fanalefahanao anatin'izay azony ataon'ny mpitondra miteny fotsiny hoe le nataony 50 taminareo toera zaraina maimaimpony zay miditra rehetra eny sekoly fanabeazana fototra tsy miankina ny fanjakana ohatra ny anaty aso ndray de zay tsy mantonareo ny kojakoja ilaina ny saram-pianarana ohatra ny ana io faly ane vahoaka jereo any ao Maurice nesaka mombana fahasalamana zany anazy maimaimpona nefa Maurice zay tena tadidiko tsara mihitsy nakatraika efa teto Madagasikara izy tam'izany fotoana zany maka vatan-dehilahy eto izy rehefa miakatra amin'ny fary le mijija fary 10 na 4 lahy anisan'izany zay tam'izany fotoana zany mikapan'ireo fary reo amin'ny ankehitriny tsy zay tsony satria ny antony nampiasa masinina be manaraka amin'ny fenitra re le iraisam-pirenena reo le vitan'le olona 4,5 teto Madagasikara le vatan-dehilahy teto vitan'ilay masinina 12 tatsika am'izany zany tsy ilaina tsony zany de ohatran'izay le nitsika zany eto lasa le kobakambava sy le angohatenda le ataon'ny mpitondra hoe inona marary anareo aty amin'ny faritra atsimo reto mangahazo reto balahazo reto zany afaka terizitsika reto anaovana lafarina anangana orinasa etsika aiza zao le izy de mampatsiahan zava zay de diso
mampatsiaha zany ve zay de lasa mpanohatra zay le tena hevitra tsy itovizana ny atsika fa tsy misimihitsy raha mbola malagasy mitondra malagasy ihany ko ny tsy fitovikevitra fa raha ohatra ka nitovy daholo ny eritrerititsika nakaiza moa zany lalakale tao anatin'izany matoa zany ianao ohatra raisitsika manao resaka mombana io fotodrafitra zany tokananao tafarany herinandro io nisy olona tao nanana mpanolotsaina miteny hoe tsy ampy an'ity sekoly ty de tsy ampy an'ity fontsy ty mahamenatra le izy de tsy ampy an'ity lalany ty de tsy ampy an'ity kiantsy ty fa tsy ianao mihitsy ny nanana finiavana hoe raha tsy ireo olondreo no miteny an'izay hoe zao ny zavatra takiny de izay le tiako teneniny mamaly ala sahirana ho an'ny vahoaka lay tombontsoim-bonana ny nany an'le tombontsoim-bonana foana fianoasana zay ny tsy resahako an'le olona le tendritendrena ohatra mitendrim-pianao de tsofina ohatra mitsoka farara avy eo de lazaina fa tsy namana tamin'ity fitondranatika manao an'izany rehefa manala baraka anao de reny tsy namana reny tena tsy nanana tsy nahazo ordre de mission nandehanany tany anatin'izao zany le izy le fanoliana an'le izy de rehefa aveo le mamangatsitsika ohatra ny sosotapohan-drano any le izy de alaina indray le izy hoe miverena indray aty andapa zany ne zavatra misy eto de io zavatra io tokony hopory fotsika mazava tsara ao anatin'le tsika vahoaka ihany koa io diso fangataka nitentsika hoe nanafatra jiro ny mpitondra tamin'izany io jiro tady mazava tsara veriko kely ny tantara namidy io de nitenen'ny mpitondra tany amin'ny faritra atsimo atsinanana tany amin'ny faritra vangaindrano hoe io jiro io de omenanareo de anareo mandoa an'io isam-bolana de rehefa tapitra le tsy tadidiko hoe zao taona de lasa anareo io jiro na koa am'izao io de io izy le menanareo satria nareo diso jiro nangatanareo fa raha nyteninareo herinaratra de zay tsy voahany teny ambomanambola tsy haiko hoe misy olona tahora ve teny ambomanambola ohatra ataoko anatina fony teny de tena misy olona mbola tena avaram-pianarana sy mahay noho izay eto ary teknisiana tanteraka ihany ko de aloha za ivoaka atoko raha tsinonako ko raha tsy akohako ko raha tsombo mifatotra ka zay tratra nytady any ninanako fa za zavatra nina zany de any an'zay foana apetrobazava ny tetikasa ny paikady hitondranareo an'ity fireneny ity raha fampandrosoana an'ity Madagasikara ity no resahantsika rehefa tena mandroso ty izy sy rehefa miteny ianao hoe tena betsaka reo tsaraka zavatra tsy vita teto Madagasikara fa tena metrapera za andre matoa andro rajoela de anisan'le ijavo eteny hoe merci président satria mitsinjo mivahoaka ianao mitsindro le tanyrazana iombonana ianao ao anatin'ilay izy fa raha mbola midongizy deo foana ianao ny mantsita le fampandrosoana fa le fampandrosoana le tapany manao ve tsika fianoasina lalana 500 kilometatra de 20 kilometatra ve ny vitanao de le ozy le namany hoe merci président za ve de normal le raha mangataka ve ny vahoaka manerana Madagasikara hoe tsy misy ny fahalemana eto aminay de teleferika ve no menana Tananarivo fotsiny zay le teneniko hoe tsy Tananarivo rery Madagasikara tsinjara araka ny tokony ho izy le fitsinjaram-pahefana rehefa mahazo Tananarivo misitraka de misitraka tokony misitraka an'izany arakaraka le olana misy eo anatin'ilay faritra misy azy za vo mandalo fotsiny vampitoana andiriny eto Analamanga de fa tena mangory vitsika mihitsy ny hoe tratra nkerendreny namana ny avana ny ray aman-dreny zokozandry ao amin'ny faritra atsimon'nosy za zao ny ady tsy haiko fa mpitondra tamin'izany fotoana zany teny anaovantsika vahaolana maritsy hitarika an'ilay manao ale pepelaine raiza zao le izy atraiza zao ny lalana ny fitariana an'le rano traiza zao mba atao fitatitra le olona aiza zao le nitenen'le tsy hay tamin'izany fotoana zany hoe misy eo am'zato andro manao tatitra iza zao ny mba nanao tatitra taminareo mba lazao amin'ny vahoaka malagasy teo aloha teo le mpitondra tena hitatsika ngamba fianoasana le misy le fandarana le isan-kerinandro de sa isam-bolana tsy tadidiko tsony ny mpitondra le manao fandarana amin'ny fahitalavim-panjakana de le miteny hoe zao indray ny zavabita fa tato ato izy tsy niteny tsony satria ny antony tsika nge zao tsy vampitoana ny fampelezan-kevitra itsony fa vampitoana any an'le fifatoana le fampandrosoana inona marary eto Analamanga ny rano ny herinaratra fa ao zany inona marary atsimo ny rano ny fambolena mahitany fa ao zany inona marary any faritra Ambondromamy mipaka any faritra Antsiranana ny Deko ny lalana va ao zany ny le tokony atao hoe fa tsy hoe inona marary anareo vahoaka malagasy de miteny zao ny izay efa nytansaiky teo le izy de Antananarivo zany amena teleferika eto sotsika ametraka fanontaniana rany izy raha zao ny nahazo ny tolobidy amin'ny fampiatsana an'ireo
fitaterana le noentina teo le maintimainty sy le misy lokona volomboasary reo iza zao nahazo an'ireo raha tena mangarary nareo a efa mandevy le izy hoe atao boatsy sa tamin'iny ihany le isariana an'le olona hoe aloha atao boatsy le miaingy atao imama paratonga ny vato le ny laka irivo za ihany ve de nakaiza am'izay reo petrapetraka fotsiny miala sasatra etsy bary a tsy matsiny izy ireo ny zavatra ohatran'ireny zany tokony hoe ampiasaitsika any an'le za zao vao maraina teo de gaga mihitsy lay fiara mialatsiny satria tamin'ny masoko de tataraiko lay fiara le meno firenena sonole tamin'le nandraisantsika ny sadeky le fiara le raitra reny 9 rehefa nandeha aho de nitodika tany am'le izy de nampidinylay mpamily mihitsy izy relo ny tao anatiny lay fitaratra satria tena maintimainty be aiza izandro marojonina namana olona tsara tena o za te le anaovakopatalina rakarah izy za zao nahazo an'ireny namidy amin'ny olo tsotra ave reny fiara reny a sano fahatena nandray tsy ampy tsy lany matsiny raha omena an'le mamboralevo tendritendreno anatin'ny gouvernementa tsy ampy satria mihoatra an'izay 9 sy ny raiky amin'ny 3 tsy mifandanja omena an'iza omena an'le gouvernora ihany koa ve tsy mety satria 3 amin'ny 9 tsy mety iza ndray zany zao ny azo zany zao nge za mila fakafaka atsika zany zao ao anatin'ny sehatra rehetra zay tokony ovahana ao anatin' zany sehatra rehetrarehetra tena maimaim-pona ve reny sa misy tambe raha ohatra hoe tsy nisy volany ala tadio mazavatsara fa nisy fanaovana ny fotodrafitraza teto amintsika de mivaliny takilyle olona hoe zay tsy angataka vola aminareo na famerenam-bola aminareo fa olona no apetraka io ao Madagasikara zany eo nyle firenena tsy anona le firenena fa tonga de fantatritsika any an'le firenena zany raha nanao le fotodrafitrasa goavana izy de mangataka izy hoe olona 500 sy arivo mba hipetraka any aminareo ireo ihany nanangana an'le tranony sy ny anany fa hipetraka olona zany ny alefany aty de zay mahatonga atsika lasa safitro etony hoe avaiza marina moa ny razambe amin'ny malagasy de fampijery eto tsika ao anatin'izay felo asiny anisan'ny tena mahalasany saina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany marojonina sy ny mpiaino satria zay no mametraka ny fanontaniana hoe lay mpitondra voavaly aloha zany aloha ny baringo anankiray hoe miaino ary tena miaino ny mpitondra fa le hoe mankatoa zany hoe lay mankatoa mantsy hoe avy miaino anao de manatanteraka mifandraika amin'ilay zavatra nomena baiko ny ainga raha ny tokony ho izy ane ny filoam-pirenena natao raha hoe faratapon'ny foloalindahara de ao anatin'izay ihany koa ny vahoaka ihany koa no manome hoe ity ny zavatra ilainy vahoaka fa ny zavatra misy eto manofo ny mpitondra hoe tahaka izao ohatra mahafinaritra eto Antananarivo raha asiana teleferika ohatra mahafinaritra eto amin'ny Antananarivo sy manodidina raha misy an'ireny bus elektrika de mifono maraina de hoe ndao tanterahana ary tsy maintsy tanteraka io rehefa izay no anatin'ny sain'ny mpitondra rehefa midiny eny anivon'ny vahoaka amin'izay avy eo de ny tenin'ny mpitondra de ny hoe niza faly niza tezitra isika tsy maintsy mandroso Madagasikara tsy maintsy mandroso fampandrosoana Madagasikara lisa fampandrosoana no everiny saina fotsiny aloha de avy eo le zavatra rehefa mandeha le fotodrafitrasa de miandry scandale fotsiny sisa tak zany zao ohatra nandengy reny hôpitaly manara-penitra reny tany amin'ny teteza mita tany de ny zavatra narary ny vahoaka de le resaka sosialy de nalefa ny hôpitaly manara-penitra de tatseo arina rehefa nisy ny covid-19 tafaverina teo amin'ny toerana izy de inona nataony niandry an'le scandale covid-19 zany sisa de hoe ay tam'izany nge niteneninareo hoe zao fa zao nareo nilan'le hôpitaly manara-penitra ihany nefa jerenareo araha vo firifiry moa zany ny olo-mpanjakana mandeha mitsabo teny eny am'ireny fa saika isika menakavy eny e no milahatra eny ny fanafody eny arany tsy mahasehaka atsika ndao io jerentsika tamin'ireny trangana mbo malaza reny ny taraina nge hoe alefaso makany ivelan'ireo olon'ireo alefaso makany ivelan'ireo olona marary reo hitsabo teny zao randriana solexiteny miteny hoe nefatra am'ireo mba hoentinay fa fangatahana fotsiny ny atao amin'ny mpitondra tsy mety ry zareo ka zay le hoe eny ihany nge le fitarainany zay le teneko hoe miaino any izy fa tsy manatateraka raha manatateraka de miainga aty amin'ny zavatra hafa io zao raha nisy azony nidirana
tamin'le éclipse lumière io merci efa tena nanao zavatra be mihitsy izy hoe noho io de tena voasakana fa tsy tanzena atao fa ny anazy raha vao misy zavatra rirany kely azo ny tsika eto efa tenenina foana mezana ane tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ireny de efa niteny ngiara-valomanina hoe anao dame inona moa zany dame zany sady nanao an'le fime maneso zao le izy le fitehirizan-drano teny ilaina le fitsitsin-drano teny ilaina ao anatina sehatra le zay le teneniko hoe ny hevitra ifanoanana ao anatin'ilay izy ny zavatra apetraka zany raha tena ampandroso ao anatin'ilay izy tsy misy afa-tsy mihitsy ao anatina firenena anankiray no hoe misy ao ny fahasalaman'le vahoaka ao aminy tsika ve afaka mieritreritra taminanao tamin'ny Soudan tamin'le baolina teo ady atrano rotiky ady atrano ny reny fa jereo mbola nanao lalao ihany izy fa ny eritrereto eto amintsika tadidiko tsara tamin'le mbola tsy vita ny rova tsy vita ny hôtel de ville mandalo eto ny olona avy any avela nga ozy izy nisy ady teto aminareo sa nisy inona ny zavatra apetraka eto amintsika tsy le fisesehoana le hoe navita anytya de ino ny resahana foana mandritry ny roitina foana fa ny hoe mamanty alasahiranytya ho an'ny vahoaka malagasy aiza ny ady ataoko eo amin'ny fidanga ny vidim-piainana inona ny fanalefahana azoazo amin'io raha ohatra raha sika eo amin'ny fitateram-bahoaka nisy ane teto fitateram-bahoaka tamin'izany fotoana izany ny hoe subventionnienareo ao anatin'le resaka mombana solika mba tsy ampiakarinareo any sarandalana tokony manao an'izany zany tsika ao anatin'ilay izy hoe ny tatsazy lazayntsika eto omeo azy ny fitaovana rehetra omeo azy tanteraka le tena hoe ino ny tambaranana ray hectare izy de ameo tonga de 10 hectare de apetrao ny toadrano manondraka an'ireo de rehefa vokatra ireo de tonga de apetrao akaiky ny eo manodidina eo ihany keo ny resaka momban'ny fitotoana raha ohatra hoe vary sy ny fijijana azy ireo antsaranareo mpitondra am'izay no mitsinjara azy manerana an'ity Madagasikara ity ary ainareo zany mizaran'izany amin'ny vidiny tena izy za tsy teny hoe amin'ny vidiny mirary fa amin'ny vidiny tena izy zany hoe le raisinareo any amin'le tatsa zany de mametraka tsara an'le izy izao ny anaovantsika azy ity mefa misy kajy ataonareo fa le izy ny any an'le katsizy mihitsiny any an'le zavatra le aitratra io zao tsika de efa tairiny am'izay hoe anao an'le flay ouvert etsina tsika de eo ndray zao de fa lasa risa be tsy hay vao tena raikitra ty fa tena efa anao anazy an'izay ny mpitondra zany fa tena mamaha an'izay ve efa firifiry taona eo ngely izy rehefa zavatra tsy vita de tonga de lazaina hoe efa tsy vita le teo aloha hainy tsara le manilika anazy fa rehefa le vita zao le memenana zao le olona le mampiasa le miamia ao atao masiny tsaratsaraky le vola miditra no mivoaka satria midangana be mifanifanan'le izy ao nefa ny toetrandro mamotika an'le zavatra be debe zany hoe tsy misy olona zany miantsehatra miditra ao anatin'lay miamia ny olona miamia ny velany afaka hidirany rehetrarehetra tsy misy ny atsika eto misy sara ny zavatra resahany ao anatin'lay izy tsotre any an'le tena tombotsombahoaka mivantana no ataovy rehefa ataonareo zany de mandro fehizay ny vahoaka malagasy fa rehefa ohatra kosa zany tsy vita ina moa ny olana zany raha hipetraka zay za aloha zay tena hipetraka mihitsy araka fitenareo zay manohatra de aloha zay anohatra satria raha tsy misy koa nge ny fianoasana raha tsy misy koa nge mpanohatra inona moa zany mandeha araka zay say patany ny zavatra ataony ane tsy misy miteny mba isy ilay mizana be tsy tsindrinila de mitenynareo de miteny ihany koa ny mpanohatra hoe zao ny ahitana azy ty amaranantsika amin'ny fomba ofisial azy fianoasana makasitraka anao Marjona isaorana ihany koa ny mpiaino indrindra ihany koa ny teknisianina izay mampipita ny feo mahalavorary tokoteny mamasan'andro an'izao fandaharan'izao tsy palitra teny angamba no azo ampita ho amin'ny mpitondra fanjakany raha teo maro toerana eo amin'ny toeranareo nareo de aza vitany hoe miainy fotsiny ihany fa tonga de manatanteraka ihany koa zay zavatra hoe ilain'ny vahoaka aza eritreretina hoe fahavalo fandao atao hoe ny mosary ny fahavalo iraisantsika eto Madagasikara manomboka izao makasitraka antsika rehetra mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondray aza donina mifampalalam-bavao rehefa avy eo amin'ny 12 ora sasany ny tenany kosa ny manao ny mandrapiresaka aminareo salama tokolasy tokovavy